mbola ampitombona ho anareo ry havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anakinina ny toroteny dia efa novakian'ny mpanompony teo dia zay ny ao amin'ny Luka 12 ka ny 15 ka hatramin'ny 20 izay hovakiana ho fanamiterana. Jesosy Kristy no miteny fa lazako aminareo na zovo manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekeny zanak'olona kosa eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa izay mandaa eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa na zovo nanao teny hanolotra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Ary raha mitondra anareo ao amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza manahy izay avalinareo na izay holazainareo, fa ny fanahy masina no mampinatra anareo amin'izany olo zany izay mety holazainareo. Ray masina manana sinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tenin'ny Jesosy Kristy tamin'ny mpianana mba tsy atahotra olona no eto amin'ity Luka 12 ty, ary za avy amin'ny tapany farany amin'izany no angalantsika ny toriteny sy fampianarana. Aloha avahana kely ny toriteny sy fampianarana, fa hitantsika matetika eny amin'ny boky eny hoe boky kristiana hoe toriteny sy fampianarana. Toriteny dia miengy amin'ny zavatra anankiray ohatra hoe tranga anankiray eto zao hoe Jesosy Kristy sy mampianatra amin'ny mpianana tsy atahotra olona. Amin'izany tranga anankiray izany no lasa mihery manerina ny olona rehetra, mihery maneran-tany. Dia izay ny toriteny, zavatra miainga amin'ny keboka anankiray ka mivelatra dia lasa ny amin'ny eran'izao tontolo izao sy ny olona rehetra. Fa ny fampianarana kosa fanohatra amin'izay zavatra malalaka, ohatra hoe ny fiarovanaandriamanitra teny malalaka ohatra amin'izay, dia zavatra malalaka be ohatra amin'izany no lasa makeo amin'ny keboka anankiray, makeo aminao olona anankiray ohatra. Dia zay mahasamihafa ny toriteny sy fampianarana. Ka eto zany dia toriteny miainga amin'ny samiainga amin'ny soratra masina daholo na toriteny na fampianarana, fa eto sika dia hiainga amin'ny tranga anankiray eo, tranga izay nampianaran'i Jesosy Kristy ny mpianany tsy atahotra olona fa atahotra kosa izay mahay, tsy atahotra olona izay tsy mahay afa-tsy hoe zavatra voafetra hoe mamono ny tena ihany dia mijanona teo tsisy nona aintsony mihoatra an'izay, fa matahotra kosa n'Andriamanitra izay afaka mamono ny tena sy manary ny tena ho tafasaraka amin'ny tanteraka, ho very any amin'ny hery. Dia zay no nanafaran'i Jesosy Kristy ny mpianany teto. Dia mitenenany hoe na zovo no manaiky ahy eo anatrehan'ny olona dia ekeny ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Manaiky amin'ny Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona. Raha dika amin'ny teny hafa dia hoe miandany amin'ny Jesosy Kristy. Ary ny olona miandany amin'ny olona anankiray izany na miandany amin'ny zavatra anankiray dia hitatsika ny fanaony. Tsika izao ao anatin'ny fotoana melo fifidianana dia hitatsika tsara ny nataon'ireny olona miandany amin'ny olona anankiray ireny. Ny zava-dehetra mihitsy no ampiasainy entiny anehoana na entiny anandratana ilay olona hiandaniny. Ampiasainy miaino manjery, ampiasainy ohatra ny akanjo sy ny sarin'ilay olona, hatreny avokoa ny fotoana ataon'ny olona iny, ary ninona lazain'ny olona iny dia tehaka hatrany no asetriny azy, ary hoentiny tantaraina any amin'ny olona rehetra izay fantany ny tenin'ny olona miandany hiandaniny iny. Tatsika koa zany ohatra namindreny hoe miandany amin'ny tarika fanatanjahantena anankiray ohatra dia ataon'ny olona ataony ny zava-drehetra entiny anehoana izany. Dia mba toy izany ary mihoatra amin'izany azy ny tokony anehoana ny fanekenan'i Jesosy Kristy, anehoana ny fiandaniana amin'ny Jesosy Kristy. Ny zavatra rehetra mihitsy no tokony anehoantsika
ny fanekentsika an Jesosy Kristy, ny fiandanetsika amin'ny Jesosy Kristy. Ary zava-dehibe zany matoa tena nolazainy Jesosy Kristy mazava tsara mihitsy hoe nazovo no manaiky azy matrehan'ny olona, zany hoe manaiky azy eo ampabe maso zany, maneho ny fiandaniana aminy ampabe maso, dia mba ho ekeny Jesosy Kristy koa izy eo anatin'ny anjelin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany hoe ekeny Jesosy Kristy eo anatin'ny anjelin'Andriamanitra zany mbola hitantsika zany rehefa avy eo. Dia amin'ny fomba ahoana kosa ary no anaovantsika izany hoe fanekena na fanekenan'i Jesosy Kristy zany eo anatin'ny olona, na fanehoana ny fiandaniana amin'ny Jesosy Kristy eo anatin'ny olona. Samy manana ny fomba anaovana izany arakaraky ny taona isika olombelona, ka ankehitriny dia iainga eo amin'ny ankizy izay taniketsan'ny fiangonana isika. Zany hoe manaiky ny Jesosy Kristy eo anatin'ny olona zany ny ankizy dia maneho ny fiandaniana aminy, maneho fa hoe azy manaiky azy sika eo anatin'ny olona. Dia fomba maro no entina maneho izany, fa tokony eo amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy dia ho hita taratra fa isika dia hoe miandany amin'ny Jesosy Kristy, na tsy hoe eto am-piangonana ihany fa trany ampilalomana, trany an-tsekoly ihany dia ho asehontsika fa tsika dia miandany amin'ny Jesosy Kristy. Ary rehefa misy fomba azotsika entina manao izany dia ataotsika tokoa. Tsika lehilahy zao dia efa hitako hoe efa misy fomba anankiray zao, misy amin'le akanjotsika iny dia misy ohatra hoe tia Jesosy, reny zao dia efa maneho fiandanitsika amin'ny Jesosy, satria maneho ny faharesan-dahatsika, faharesan-dahatra ray aman-drenitsika, fa tsika dia azy. Ary tsy hijanona eto am-piangonana ihany zany fa andeha manerana an'izay toerana alehantsika, na dia ankizy tsika na dia zaza tsika, fa tena misy akony tokoa amin'ny manodidina amin'ny ankizy toa antsika, ary na amin'ny olon-dehibe aza rehefa isika ankizy no maneho zany fiandaniana zany amin'ny fiandaniana amin'ny Jesosy Kristy zany amin'ny manodidina antsika. Eto dia tsaroko fony zay klasy fahaenina tamin'ny taona 1970. Tamin'izany tsy mba misy an'ireo hoe lycée français reo, fa ireo lycée teto Antananarivo reo ihany dia ireo fandaram-pianarana frantsay moa zany dia zanaka frantsay sy ny rehetra zany dia fandarana frantsay, dia mpianatra tao misy européanina, dia misy comorianina betsaka, dia karaka sy tsy dia gasy. Dia misakafo atoandro any zay teny amin'ny lycée Galilée tamin'izany, dia misy réfectoire anankiray zay, misy réfectoire efatra tao, fa misy efitra anankiray zay mba ny demi pensionnaire, dia ao zay no misakafo, omby ankizy 100 eo ny fisakafoanana anankiray, 20 latabatra. Ary amin'izay ankizy 100 zay, ankizy sekoly alahady anankiray no hany mivavaka rehefa andeha sakafo, fa ny ambony rehetra mijery azy daholo ary meme azy daholo hoe hoay mivavaka hoe tsy teny hoe fianaran'le olona fa manamboninahatrao amin'ny tafika, manahatra ambony amin'ny tafika izy hoe mivavaka hoy ny aminy, dia meme daholo mijery azy. Fa ankehitriny ohatra ny mahatsiaro nanomana ny toriteny ity hoe inona taona iny dia fanekenan'i Jesosy Kristy eo anatin'ny olona, fa misy silamo, misy comorianina, misy kristianina koa, misy vahiny zanaky miaramila vazaha teny vato tany daholo ny mianatra. Dia eo nefa tena tsy nahoany mihitsy zany fa mivavaka hatrany izy isaky ny sakafo, ary tena tsapako tokoa fa tena hoe zany zao dia endrika iray fanehoana ampabe maso ny fanekena amin'ny Jesosy Kristy, ary tsy mba ataon'i Jesosy Kristy tsinitsino zany fa izy dia efa tena nilaza mihitsy hoe mba ho ekeko kosa zany olona zany eo anatrehany anjelin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany raika izy fa na dia zaza izy
dia misy zavatra azotsika atao ho fanehoana ny fiadanitsika amin'ny Jesosy Kristy. Ary lay fitsanganantsika rehefa mihira ho amin'ny ankizy rehefa orinan'ny rakitra voalohany iny dia tena maneho ihany koa ny fiadanitsika amin'ny Jesosy Kristy. Ary tena tsara raha atao tsara sy mba mitsangana daholo izy. Tsaloko ilay mandeha zay ny fotoan-dehibe tato am-piangonana dia misy vahiny eny hoe aoriana ao dia isaky ny manteny zavatra ataontsika dia tsy mahazatra azy tsakana foana ry zareo rehefa mivavaka dia no tonga teo amin'ny iran'ny ankizy dia taitra izy hoe ny ankizy ihany mitsangana fa jereo fa zavatra kanto zany ataontsika zany tena atao mihitsy iny hira ho anareo ankizy iny mba azahoanareo maneho ny fiandaninareo amin'ny Jesosy Kristy, azahoanareo manaiky amin'ny Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona fa misy zava-tsoa lehibe tokoa ho azonareo ankizy amin'izany. Fa ny tena fototra tsara indrindra hoentina maneho ary tena tokony ataonareo ankizy amin'ny fanehoana ny fiandaniana sy ny fanekena ny Jesosy Kristy natrehan'ny olona dia ny fanekena ny fankatoavana amin'ny dada sy neny, satria dada sy neny no solom-tenan'Andriamanitra velona eo anivonareo. Ka raha manaiky ny dada sy neny ianareo, mankatoa ny dada sy neny dia toy ny manaiky ny Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona ihany. Azavakely mankatoa fa betsaka ny ankizy tsy mahafantatra akory an'izany hoe kely hoe mankatoa zany fa inona koa zany hoe mankatoa dia hoe ekenareo marina ny teny lazaina aminareo, ekeo marina zay teny lazainy dada sy neny anareo fa solon-tenan'i Jesosy Kristy eto ambonin'ny tany izay hitanareo eo. Ary tena hoe niasoanareo no ataon'i Jesosy Kristy, ary tsy ataon'i Jesosy Kristy tsinitsino hoe zany fa izy maniraka ny anjerina manaiky anareo koa ny anjerin'Andriamanitra dia hitanareo tsara ataon'ny dada sy neny anareo fa fiarovana feno. Ary dada sy neny no fiarovana azo antoka indrindra ho anareo ety ambonin'ny tany solon'ny Jesosy Kristy. Dia jereo fa hatrany am-boky ianareo dia fa tena voaharo natao daholo ny zavatra rehetra voatany am-boky nareo dia makany amin'ny sage-femme neny misafo mikarakara miteraka dia eo ny fikarakarana rehetra sy ny fiarovana rehetra, eo ny fampidirana an-tsekoly, eo ny fampianarana, eo nanaovana batisa tsy fampianarana. Tena feno fatra mihitsy ny fiarovana anareo. Dia izany io fankatoavana ny ray aman-dreny io, fankatoavana ny dada sy neny io fanajana ny dada sy neny io no tena fototra azahoanareo ny fiarovana rehetra. Betsaka ny fiarovana atao anareo, atao ny vaksiny, atao ny ampianarina ianareo, atao ny zavatra rehetra, ampanaovana akanjo mafana le fiarovana amin'ny atsika sy ny zavatra rehetra, omena sakafo fiarovana amin'ny aretina, fa fiarovana daholo reny tsy ratsy fa ny fankatoavana ny dada sy neny no tena fototra ianteherana zany fiarovana rehetra anareo zany. Ary dada sy neny no fiarovana azo antoka zato isan-jato anareo rehefa avy manaiky any Jesosy Kristy natrehan'ny olona i dada sy neny. Zay ny eo amin'ny ankizy. Fa miakatra eo amin'ny tanora kosa isika ankehitriny dia mitovitovy any amin'ny ataon'ny ankizy amin'ny ray aman-dreniny teo no tokony ataon'ny tanora koa amin'ny ray aman-dreniny ho fanehoany ny fanekeny amin'ny Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona. Fa malalaka kokoa ny amin'ny tanora, fa mifototra dia ny fankatoavana ny ray aman-dreny. Fa ireo no solon-tenan'Andriamanitra velona eto ambonin'ny tany hitantsika, azahoantsika mandray
ny fitahin'i Jesosy Kristy atsika mandray ilay faneken'i Jesosy Kristy antsika eo ankelin'ny anjerin'Andriamanitra. Fa tsy vitsy amintsika tanora no na dia hoe tanora kristianina atao am-piangonana ary no tena manevatelo sy tena maniratsira ny ray aman-dreniny, maro ny ray aman-dreniny ary mahonena mihitsy no mitaraina fa tsy mankatoa azy tsony ny zanany. Betsaka ny misy ray aman-dreniny rehefa hanao asa sy fampahelezana no mahavatra amin'ny teny manokana mihitsy hoe mba hoe tao am-bavaka fa tsy mankatoa tsony ny zanany, tena maniratsira ny zanany, mahoneny zany. Ary za rehefa manao mampahery tanorana zany dia tsy maintsy tonga amin'izany foana hoe mankatoava ianao ny ray aman-dreninao, fa ireo ny solon-tenan'Andriamanitra velo eto ambonin'ny tany. Ka izany mahazoakon'i Jesosy Kristy miahy ianao fa maketo am-piangonana ianao tena hoe manaja an'Andriamanitra, hoe tena mankatoa anao a Jesosy, tsara izany. Nefa ianao tena manevateva n'ireo hoe ay nareo koa zany fitiavinareo tsy anao an'izao zany, fitiavinareo tsy anao an'izao zany. Dia hoy Jesosy Kristy aminao tena tsara ny fanajanao atao am-piangonana, tsara ny fankatoavanao nefa tena mampilehibe ianao anana. Tena zany teny Jesosy Kristy zany tena mampilehibe ianao. Raha sady zainao isan-kalahatra tonga ato ianao nefa misolo tena mpiveverina hitanao eo ambany masonao, hitanao azo boatsam-paitana no ambany masonao eo ary tevatevainao, tsy ankatoavinao akory. Za zay tsy hitanao no hoe ajainao dia hitanao amin'izany no tsy mampety azy fa tena hifanajana ny ray aman-dreny dia toy ny fanajana an' Jesosy Kristy. Ny fankatoavana ny ray aman-dreny dia toy ny fanekenany Jesosy Kristy matrehan'ny olona, ary tena zava-dehibe zany matoa tiany Jesosy Kristy olona zay. Ary zay ny fototry ny zavatra rehetra ataonao, satria ianao koa dia tokony anio izany fiandaninao ama-kristiananao, anio izany hatrany ianao eo anatrehan'ny olona any an'izay toerana rehetra alehanao, fa tsy hoe mijanona eto aneo an'izany any amin'ny toeram-pianarana, any amin'ny toerana rehetra alehanao amin'ny matanao, ary aneo an'izany ao an-trano indrindrandrindra amin'ny fankataovanao ny ray aman-dreninao. Eny amin'ny toerana rehetra alehantsika dia anehoantsika koa fa isika dia mahitany amin'ny Jesosy Kristy. Eto dia mahatsiaro ny zanakilay namako zay, mananjanaka hovavy izy, dia manontany zany hoe sipa dada mahazo manao sipa, dia mahazo manao sipa nareo rehefa afaka baka, dia afaka baka tokoa ary izy hovavy. Dia manontany amin'izay izy, mahazo manao sipa amin'izay se dada? Dia misy ny dada dia mahazo manao sipa ianareo fa tsy mahazo mifampitatana, tsy mahazo mifanoroka, tsy mahazo tonga dia nitapahana zany aleoko tsy manao raha izany. Dia inona zany dia tsy misy zavatra mampiavaka anao zany fa dia hitovy amin'ny olona ankizy hafa ihany ianao, fa tena tsy izany no fanehoana ny fiandalinana amin'i Jesosy Kristy, fa ny zavatra rehetra azonao anehoana ny fiandaniana amin'i Jesosy Kristy. Io fanaovana sipa ihany moa tena mampivadika todohan'ny tanora, dia misehatra anaovana an'izany atao am-piangonana dia misehatra fanambadiana ary ararina tsara hoentina rehefa avy entina hatrehan'ny fianakaviana ny fanjakana ny fisoratana dia entina tandrin'Andriamanitra dia azo anaovana an'izany, sehatra malalaka tsy anaovana an'izany, ary anao an'izany foana mandra-pahatapitra ihany. Ko inona ny ikopahana amin'izany ankehitriny? Tsy misy tokony ikopahana amin'izany mihitsy, fa ny fiainanao dia aleo maneho amin'ny fiandanina amin'i Jesosy Kristy. Tsy maninona imemezany hafa ary ianao, fa tsy mora koa zany hoe
hoe mandeha mentany amin'ny Jesosy Kristy maneho mpabe masony fanekinan'i Jesosy Kristy zany fa enao indray ara miezany tanora mitovy aminao hoe io tsy manao zay na miezany ankizy rehetra ianao fa tsy maninona io zany raha izany no iandaninao anehoanao ny mahany Jesosy Kristy anao fa hitanao fa izany no hivin'ny soa aminao ary hitarika amin'ny namanao koa ianao amin'izany fa tsy mora ny fiandanina amin'ny Jesosy Kristy ary ny sirakon'Andriamanitra ny tao dia milaza mihitsy hoe miara-maty amin'ny Jesosy Kristy izy tena enjana ny fanehoana amin'izany fa fiandanina amin'ny Jesosy Kristy zany fa tsy zavatra hoe mandehandeha ho azy zany eto saloko raka izy tamin'izay nisy ankizy namanay izay le hoe mivavaka rehefa sakafo izy amin'ny fanehoany amin'ny Jesosy Kristy eo natrehny mpiaratra maro be eo na dia tsisy mivavaka reo naray azy fa raha vao mitipy mivavaka izy dia efa afeninay ny satrony afeninay ny kitapony jereo na ny zavatra eretanao sahady rehefa hoe anaradia hoe aneho an'i Jesosy Kristy eo natrehny olona ianao tsy moro zany nefa tsy maintsy eretana zany fa soratra masina ihany no milaza fa raha miara-maty ihany tsika miara-miaritra aminy dia hiara-manjaka aminy kosa ary aina iaina aminy miara-manjaka aminy deniny ety amboniny tany miaina mahazo misitraka ny fahasoavana misitraka ny fiadanany sy ny fifalimbe avy aminy fa tonga eo anatrehany tonga eo amin'ny toeran'ny ray aman-dreny kosa isika ankehitriny satria samy manana ny fomba hoentina maneho ny fanekinan'i Jesosy Kristy eo anatrehany olona araky ny taona isika dia isika ray aman-dreny kosa dia tokony aneho izany fanekenan'i Jesosy Kristy eo anatrehany olona zany amin'ny alalan'ny fifankatiavantsika feno fa tsy afa-miasa misy Jesosy Kristy ao amin'ny toerana tsy misy fitiavana tsy misy fifankatiavana izy miteny eto aorineto hoe fa nazovy no fa izay manday ary natrehany olona dia ho lavina kosa izy natrehany anjelin'Andriamanitra tohatrany hoe manao valibotana zany Jesosy Kristy raha jerena amin'izany tohatrany hoe rehefa tsy manaiky anareo dia lavitra dia tsisy zavatra toko aminareo zany fa tena tsy izany fa Jesosy Kristy tsy afa-miasa ao aminao rehefa manday ianao fa izy eto dia mbola miteny any hoe nazofy manao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka jereo fa mbola mahazo famelan-keloka any izay manohatra azy zay tsy manaiky azy anatrehany olona zany hoe tsy dia hoe mamalibotany Jesosy Kristy raha hoe manda azy na hoe tsy manaiky azy anatrehany olona ianao fa tsy afaka miasa ao aminao kosa izy tsy afaka anery anao mihitsy izy hoe ianao tsy maintsy vonjena ianao tsy maintsy mandray ny fahasoavana avanitra na dia efa vitany aza ny famonjena dia tsisy na inona azo natao rehefa ianao manday tsy andray zany tsisy ny inona azo ny atao fa dia toy ny tsy mandray na inona inao dia toy ny mandahanao hoe anatrehany anjelin'Andriamanitra ihany izy ohatra hoe toy zao ohatra tsotsotra azo atao ohatra hoe efa nisy mividy fromage anao ohatra hoe tia vidina fromage andrana dia hoe raisinao ao mbava ao tokotany hoe rehefa avy eo nefa rehefa miravy ianao tsy niraisinao atao akory le fromage fa tonga dia lasa ianao dia tena dia efa nisy mividy an'iny ary zany dia tsy nahazo an'le zay koa ianao dia toy izany koa na dia efa namonjy ianao na dia efa namony ainy teo amin'ny afidaniana Jesosy Kristy amonjy ianao rehefa manday ianao dia tsisy na inona azony atao aminao dia toy ny mandahanao anatrehany anjelin'Andriamanitra ihany izy dia ny fifankatiavany mpivady zany fifankatiavana feno tsy tena marina no endriky ny fanekena an' Jesosy Kristy eo anatrehany olona adidy tokony ataon'ny mpivady
mba anekiny Jesosy Kristy azy kosa niteny anjelin'Andriamanitra ka anaton'i Jesosy Kristy azy amin'ny fitaizanandreo zanandreo ary mba ho ataon'ny ankizy ho tahaka ho anainy tahaka io ray aman-dreny ireo fa tohina tokoa ny fahasaranan'ny ankizy raha tsy misy na inona na inona ho raisy ny tahaka koa ireo mahita ankizy ohatra hoe tsy mivavaka mihitsy ny ray aman-dreny nefa izy ireo tena taty am-piangonana mivavaka nandeha mivavaka foana teo amin'ny fiainany fa rehefa misy zava-mitranga eo amin'ny fiainany tena ohatra hoe tsy manany zavatra tahafony zany le zaza dia lasa mivoivoy te hifindra fiangonana te anao te tsy hifikotra amin'ny fahasoavan'Andriamanitra akory fa zava-dehibe mihitsy ny fanehoantsika ray aman-dreny ny fiandanina amin'ny Jesosy Kristy, ny fanekena ny Jesosy Kristy amin'ny fifankatiavantsika feno ary fanekena nataontsika teo anaty an'Andriamanitra zany dia tanterahantsika mba azahoana zanantsika mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ny faneken'i Jesosy Kristy eo raken'ny anjelin'Andriamanitra fa Jesosy Kristy tokoa rehefa tanterantsika izay fanekena azy teo anatin'ny olona izay dia izy milaza hoe hoekeko kosa izy eo raken'ny anjelin'Andriamanitra. Ny ao amin'ny salamy dia miteny hoe ny anjelin'i Jehovah mitombo manodidina izay matahotra azy ary ny anjelin'Andriamanitra zany dia nanao ny zavatra rehetra betsaka ny tantara nampiasan'Andriamanitra ny anjeliny nanao zavatra rehetra namonjena olona sy nanaovana zavatra maro teo amin'ny tantaran'ny famonjenan'ny olombelona ary ny fanekeny Jesosy Kristy antsika eo anatin'ny anjelin'Andriamanitra zany dia fanekena fiarovan'i Jesosy Kristy sy fanampiany Jesosy Kristy tsika amin'ny toe-javatra rehetra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika na inona izany fa ny zavatra tadiaviny zany mba azahoany manatanteraka izany dia ny fanekentsika ny famonjeny ny fanekentsika ny fanampiany dia fanekentsika azy eo anatin'ny olona fa rehefa manaiky azy eo anatin'ny olona tsika manaiky ny famonjenitsika ka tena mitoraka aminy tokoa dia avy tokoa izy ka mamonjy atsika amin'ny toe-javatra rehetra tena tsy akanavaka mihitsy zany ary tena azo tsapaitanana mihitsy zany ary mbola profony zany ny fateniny aorinan'le filazany hoe hoekeko kosa izy eo anatin'ny anjelin'Andriamanitra ary mbola mitoy any izy hoe zay miteny ratsy ny zanak'olona dia mbola azo famelany kely tena maneho zany fa tena na dia tsy tena feno aza tsy tena izy no hoe manda sy amonjy anao fa enao le fandavanao no tsy afahany miasa fa mbola mino famelan-keloka ihany na mandany zanak'olona aza na manda azy aza ianao na miteny mameotra azy fa ny tsy azo famelan-keloka kosa dia zay miteny ratsy ny fanahy masina ny miteny ratsy ny fanahy masina dia izay tsy manaiky na inona mihitsy amin'izay ataon'i Jesosy ho azy tsy manaiky mandray ny famonjena izy tsy manaiky ny teniny izy tsy manaiky na inona teny avy amin'Andriamanitra dia laviny dia zany ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina manevateva ny fanahy masina dia zany tsy mahazo famelan-kelo ary inona tokoa no azon'i Jesosy Kristy atao aminao rehefa lavinao avokoa ny zavatra atao rehetra tsy misy azo ninona azony atao aminao dia izay no mahatonga azy iteny hoe izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-kelo fa izay manaiky azo anaten'ny olona kosa dia ny zavatra rehetra mihitsy satria ny anjelin'Andriamanitra no ekeny eo anatin'ny anjelin'Andriamanitra ianao dia ny anjelin'Andriamanitra zany afaka hamonjy anao amin'ny toe-javatra rehetra mihitsy
ary mbola apika apiny mihitsy zany eo ambany mbola manampy izy hoe raha toka mitondra anareo ho any sinagoga sy ny mpanampaka ary manam-pahefana izy dia aza manazy avalinareo na zay olazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany oro zany zay mety olazainareo mbola ampinindray ny fanampin'ny fanahy masina. Eo ny anjerin'Andriamanitra fa hoe afaka irahany amin'ny zavatra rehetra fa ny fanahy masina koa mbola fanampiny fotsiny amin'izany rehetra zany maneho fa tena feno mihitsy ny fiarovan'i Jesosy Kristy amin'ny olona izay manaiky azy, izay tena manaiky azy tanteraka, izay manaiky azy eo anatrehan'ny olona. Fa io fiarovan'ny fampiasana fanomezan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina io dia misy zavatra tena tsy hain'ny saina aseho mihitsy tsy hain'ny saina hoeritreretina akory atrangan'i Jesosy Kristy amin'izany tantara anankiray niatra tamiko teto am-piangonana no etiko andravahana izany tamin'ny fotoana any am-pianatsasana mitandrina toy izao dia nisy vanim-potoana anankiray nisy manjo anankiroa hoentina teto am-piangonana ndray arivo dia amin'ny fotoana toy ireny asaina mifidy ny fianakaviana na hoe tondra mpitandrina izy na akinina amin'ny tenako ilay izy dia nisy manjo anankiroa mifanaraka dia ny anankiray voalohany efa nilaza hoe hitondra mpitandrina dia nanatrika fotsiny azy zany saika hoe nandehanana teo dia akory ny atairako fa tsy misy mpitandrina tonga teo dia niazakazaka nakao ohatrany fisaina zay saika hoe iomana kanjo no velomin'ny karakara ny lakolosy dia tena tsy misy fotoana miomanana intsony mihitsy lay teny no fidin'ny fianakaviana nefa tsy mitovy amin'ilay manjoro aoriana ary tena mbola tsy mitoriko mihitsy. Ny olona efa niditra tato am-piangonana daholo feno ny fiangonana dia nieritreritra hoe nanao inona eo tsy afaka ahita zavatra ho toritena ho atao eo fa andao tonga dia hiditra dia tsy nanam-potoana hoe vavahana akory fa efa tsy ato daholo nefa dia sady mandeha mihiditra no mivavaka tena miantoraka teo anaten'i Jesosy Kristy tena hitako mihitsy hoe tsisy lalana ary rehefa toy izany dia hita hoe tena mamaly Jesosy Kristy tsisy lalana azo aleha mihitsy tena maitsy ny aika ary tena tsy mivavaka ohatran'izany hoe tena Jesosy tena vonjeko izany kelinao fa isina molazaiko amin'ity fiangonana raitrano ity dia nandeha ny fanontoko favahana manafika ny fiangonana mbola tsisy ninona teno olazaina amin'ny olona mihitsy ao an-tsaiko fa tsy maintsy atrehina tsinona ilay fanontoko favahana fa hitanareo eto andray misy adino azy alisy nefa ianao fa mifanoka tsara ny sainao maika fa hoe sady hitarika ilay fanontoko favahana mbola hoe eritreritra hoe inona nytoroteny rehefa avy eo tsy misy azo anaovana izany mihitsy fa dia tena hoe ianao Jesosy ametrahana izany fa tena eno nefa andeha toroteny dia mivakina aloha zany ny apokalypsy hoe sambatra ny maty ao amin'ny tombatra amin'izay ino dia vakina iny dia nampiana ny jaona faharoa ambin'ny folo dia mijanona kely ohatr'izao eny fa tena eniko mihitsy ny fanahy masina ary tena nahita lazaina hatramin'ny farany mihitsy ary tena fantatro mihitsy ary tena teo avy tena resy laza hoe tena avy aminao tokoa tompo aika ny zavatra molazaina mitoroteny tsony fa tsy misy zavatra hidirako akory amin'ity fa ianao no milaza izany eto fa le olona misy diakona anankiray tary zany dia tsy nahita n'teo zavatra nitranga teo dia milaza hoe fanazy zany ny zavatra nitranga teo fa ny zava-dehibe io mbola fanomezan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina io akoatran'le hoe fanekenantsika eo anatrehan'ny anjerin'Andriamanitra dia mbola eo koa hoe fanomezana ny fanahy masina hoe fa ny fanahy masina no amenareo ny teny lazinareo amin'izany ora izany dia tena hitako tokoa fa teo amin'io ora io teo amin'ny segondra io fa tsy azo tena hoe tsy mety hoe rehefa avy eo vao omenanao zany fa tena teo amin'ny ora iny
dia ohatran'izany zany ny famonjeny Jesosy Kristy rehefa hoe mitoraka aminy ianao fa mahatonga mbola tsy ao amin'ny fotoana iny dia tena tsy amin'ny ora iny zany le izy fa Jesosy Kristy dia eo amin'ny ora hatrany tokony hanaovana ny famonjena no atao ohatra hoe tamin'ny hoe tafio-drivotra nazo mpiandra ohatra dia tena teo no natsara Jesosy Kristy ny tafio-drivotra fa tsy hoe efa ndetika ny lakana vao hoe natsara ny tafio-drivotra fa tena eo amin'ny fotoana iny mihitsy no aneo amin'ny ony Jesosy Kristy na amezan'ny Jesosy Kristy amezan'ny fanahy masina le dia tena hitako mihitsy hoe eto zany dia tena hitako hoe feno tena tsy misy irika mihitsy zany hoe mety hoe anakorontanany devoly anao rehefa hoe mitoraka feno manaiky ny Jesosy Kristy eo anatrehan'Andriamanitra ianao anatrehan'ny olona ianao fa tena feno tanteraka fa iny toe-javatra rehetra mbola ampiny fanahy masina tsy misy irika ntsony fa dia zany tena hoe fiarovana azo anto zato isan-jato anao ny fanekena any Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona fa lay ratsy tsy anao misy lay ratsy fa avy hatrany izy raha vao misy irika kely fotsiny anakorontanany ianao dia amiditra izy raha vao misy irika kely fotsiny zany tsy erovany anjelin'Andriamanitra anao dia efa lay ratsy ho avy ao ary izy tsy misangy aminao mihitsy manome ohatra anankiray koa tena niainako mihitsy izy ary hitako dia fa maro be zany ny ohatra hitako ataon'ny devoly isaky ny mankany amin'ny tovy dia tena amin'ny ankapobeny mahita foana zavatra ataon'ilay ratsy ary zavatra miovatra any ary tena zavatra mamitaka ndray mandeha zay tena hoe efa vita ny asa fampaherezana any amin'ilay efitrano fanaovana azy ery amin'ny tombontsika ery lafy dia andeha ody ny mpiatro dia andeha analany akanjo eo amin'ny efitrano tokana ho amin'izany dia misy efitranon'ilay tovovavy kely anankiray izay ny fanila teo akaiky tazamaso avy eo amin'le trano fisogoana akanjo dia efa avy tao avy niasana tao io zazavavy kely io ngamba fito amby folo taona eo izy dia nietika tapo izy nefa ny tao an-trano dia lasa nakao zay tena tovovavy kely zany fa tena tsy asa filona zay mitazona azy fa tena nila tsy natazona azy misy na loto be daholo mihitsy ny akanjo dia niasana teo izy niasana dia iny fa nenatsiavy teny dia rehefa natsiavy teny izy dia zay ny fomba dia hoe antsoa Jesosy fa matsapy teny hoe antsoa Jesosy amonjy anao dia mitrango ohatran'ireny misy izy hoe tonga dia miantso an'Andriamanitra fa misy misasana dia teny tsy aminazy zany dia tonga dia mbola tena mbola ao zany raha dia dia esana ndray fa tena nampivanaka dia antsoa Jesosy ny mpiandro dia nitomany izy data ozy izy data dia tena vanaka be tsy mbola hitako ty zavatra ty sady tamin'izany nalaza be le hoe mody data dia misy mpanasana n'izany raha be fa tena vanaka be izy fa tena zavatra tsy fahitako tsy nanisika dia izy mitomany be hoe data tsy Jesosy Kristy tsony fa data dia tena vanaka be mihitsy tena voafitaka tanteraka mihitsy matetika voafitaka fa teo zany tena voafitaka mihitsy dia mpiandry anankiray tonga dia tena miteny tsy misy dadanao zany eto fa tsisy fanasany maty sy mivelona teo avy tonga saina fa ay devoly ny mandeha tonga eo dia miseho amin'ny rendriky ny dadan'ilay zaza io le tovovavy kely io fa vao maty voaingana ny dadana dia jereo zany ataon'ny devoly tena raha vao mahita erika kely izy dia tsy mitsitsy mihitsy izy fa avy izy fa ny fiarovana azo antoka tsara indrindra tsy ahitany irika idirana dia ny fanekenany Jesosy Kristy eo anatrehan'ny olona fa reo nameny antsika ireo daholo ny zavatra rehetra azo antoka indrindra ho fiarovana tena tsy misy afa-tsy ireo so dia mitady zavatra akoatran'ireo dia ny fanekeny ny fanekeny atsika eo antreny anjelin'Andriamanitra zany hoe ny fanirahany anjelin'Andriamanitra momby atsika sy ny fanomezany ny fanahy masina fa
ireo fanahy ireo zany mifanahan'Andriamanitra sy fanahan'ilay ratsy dia mifanarika hatrany ka raha vao tsy aty arovan'ny fanahan'Andriamanitra itsika dia tena viraviray ny fanahan'ilay ratsy ary tena ny zavatra rehetra mahatsiravina no ataon'ny fanahy ratsy amin'ny olona tena potika tanteraka ny maha-olona ny olona tsisy maha-olona azy mihitsy rehefa viravirain'ilay ratsy izy ary hita eny amin'ny tobo zany tena simba tanteraka ny maha-olona ny olona fa rehefa sitranina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy kosa izy ka miala ilay ratsy fa Jesosy Kristy no maka ny toerany ary toeran'i Jesosy Kristy ny eo am-pon'ny olona fa sy toeran'ilay ratsy fa mpangalatra sy jiolahy ilay ratsy makao dia hita fa tena lasa manana ny endrik'Andriamanitra ilay olona ary tena manaka amin'ilay mpamorona azy dia Andriamanitra fa mifanarika hatrany ratsy ireo ary ny fiarovana tsara averika hatrany sy ny azo antoka zato isan-tsara dia ny fanekena an' Jesosy Kristy any sy mba azony mamonjy atsika amin'ny alan'ny anjeliny sy ireo fanahy masina ireo ary tena azo antoka tokoa izany fa rehefa mifanarika ohatran'izany ny zanak'Andriamanitra sy ilay ratsy dia azo antoka fa tsy maintsy miasa eo Andriamanitra ary efa namangy atsika taty Madagasikara ny Andriamanitra tamelan'ny fanahy masina isaky ny 9 septambra dia tsarovana hatrany ny asa nataon'ny fanahy masina teto amintsika teny Ambohimanarina fa izany tamin'ny taona 1970 dia nisy talenjavatra toy izao teto amintsika nisy mpanosandro tena nalaza misy teny Ambohimanarina teny ary mahery vaika dia mahery vaika mihitsy io mpanosandro io tena miseho mihitsy izy hoe tena izy ny tompony hery ary izy araka ny tantara raha hoe anao sorony tena tondrony fotsiny ny omby dia mijery ary tena niantsy ny zanak'Andriamanitra mihitsy izy ireo hoe ampiady Andriamanitra isika teo anatrehan'izany tena mijoro ny zanak'Andriamanitra hoe tena ahoana no Satana ve ny devoly ve dia iaiky ny zanak'Andriamanitra iaiky ny iaiky ny mpianatry ny tompo dia nanao fotoana teny Ambohimanarina fa nandritra n'iny fotoana iny nandritra n'iny herinandro iny dia nisy toreto fanaontsika ato am-piangonana hoe herinandro sambatra herinandro masina herinandro fanahy masina nisy fotoana isakariva nanaovana fotoam-pivavahana teo amin'ilay fiangonana io kaiky mitsena io misy maro militra kely avy eo mitsena io dia tamin'izany efa nisy famantarana naseon'Andriamanitra teny amin'ny lanitra isakariva misy zavatra hita ny olona dia hoe fa mahinona koa ary reny fa no tonga kosa ilay fotoana lehibe ny 9 septambra dia nitanjozotrana akany anosy vavaka avokoa ny kristianina manerana ny tanànan'Antananarivo satria tena efa niaiko kosa zareo fa hoe ampiady Andriamanitra ko ny Andriamanitra io tsika malala fa ny araka ny fidarana ataontsika teo fa tsy misy ohatra ny Andriamanitsika ny Andriamanitra lehibe maefa ny zavatra rehetra ny Andriamanitsika malala ny zavatra rehetra dia nakany avokoa ny kristianina rehetra ary tena felo mihitsy nanodidina ny fiangonana tamin'ny fotoana nitondrana ny ray aman-dreny hitondra i Baba Rajofera hitarika ny fanompoam-pivavahana dia efa nibataina fotsiny izy sisa fa tsisy lalana andehanana intsony teoria mba niditra am-piangonana dia efa fantatry Baba Rajofera tanteraka mihitsy fa tena ary betsaka ny kristianina nalala izany fa tsy maintsy any eo ny heriny eo Andriamanitra toy ny tantara ataon'ny soratra masina hoe manao mifanarika ny herin'Andriamanitra sy ny herin'ilay ratsy fa anao zavatra eo Andriamanitra dia niteny Baba Rajofera hoe manomboka ny fanompoam-pivavahana hoe amerina impito itsika hoe masina Jehova tompo aventsika impito zany dia voavity zay dia isy zavatra hitranga dia avy ny fiangonana amerina masina Jehova tompo amin'ny finoana masina Jehova tompo teo amin'ny fanompitony tena nitranga ny hazavana avy any amin'ny plafond amin'ny fiangonana
dia nidina moramora ny hazavana dia nandrafitra ny fiangonana. Tena zava-nisy zany fa tsy hoe zavatra noforonina, ary nisy ray aman-dreny nanatrika an'izany fa midomany voaingana izy teto amin'ny fiangonantsika ny tantara izany, ary tantara voarakitra amin'ny tantara amin'ny fifoazana izany. Ary ilay hazavana dia nandeha mitety ny olona araka ny fiainam-panahin'ny olona, misy ny janonany elaela ary misy ny lalovany fotsiny. Dia rehefa vita izay zavatra izay dia niakatra moramora toy ny tsy teo ilay izy mivoaka, ary ny olona tany ivelany dia nahita an'izay famantarana izay teo. Ary tamin'izay fotoana izay ry zareo mpanompo sampy dia teo anososoa, teo misy fiangonana FJM eo anososoa eo akaiky nisy eo izy eo misy fasana maro dia teo ny saika anao sorona ry zareo, fa nitongavany maizina mitsy teo tamin'ny moka, raky ny moka tsisy toy izany teo. Ary ilay ompo saika nanaovana sorona dia nanapatady ka lasa nitsorika nandeha tonga hatrany be tsy mitatratra rehetra tany. Dia toy izany nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Tena efa namangy antsika taty izy ary nameo ny heriny teto amintsika, ary Andriamanitra tsy miova izy fa maneho zany foana amin'ny toe-penantsika raha tena miatoraka tanteraka amintsika, manaiky azy eo anatrehany ny olona isika, ka miatoraka aminy tokoa tena mitady izay zavatra tadiavintsika, fa tsy mieritreritra hoe makataka aminao ty Andriamanitra, nefa ianao mbola mieritreritra hoe raha tsy menao an'ity dia za zany mbola afaka manao kely an'ity, afaka manao zao dia tena tsy dia mety ovan'Andriamanitra le izy, fa teo amin'ny fiainako tsy ary voatantarainy zany fa ary eo fiainantsika rehetra koa dia nahita isika fa maro ny zavatra tena misy tranga izay tena hoe namay tanteraka ny aiky toy le tranga anankiray tantaraiky teo, izay tsy nahitako na inonalakina aleintsony, fa ny antorako tanteraka eo aminy nandraindraiky eo misy zavatra hitako hoe hitatsika fa hoe ry misy lalana, fa iza kosa mpianatry Jesosy olin'i Jesosy dia tsy handeha amin'io fa handeha amin'ny lalan'i Jesosy, dia tena alefan'Andriamanitra tokoa ny irahany tokoa tsy ny anjeriny amonjy arak'izay ilaitsika, ary farany eo amin'ny firenetsika. Tsika nahita ny olana nitranga teto ary nikofokofoka nanao ny zavatra rehetra fa tena mbola tsy hita zay zavatra ao atao. Zao tsika dia hoe manomana fifidianana, fa na le fifidianana aza tena be diaibe no tsy resy lahatra koa hoe andamina zavatra io zavatra io, dia hita be mihitsy hoe rehetra misy lalana be diaibe atao hoe azo atao hoe andaminana zavatra eto, fa eo koa fa sady hoe tsy nahitana vahaolana reny, tsy nandamina zavatra, nefa eo koa ary amin'ny zavatra tokana ny fiasan'Andriamanitra amonjy atsika amin'ny alalan'ny FFKM. Natohinana zavatra lazain'ny FFKM eo, tena fiangonan'i Jesosy Kristy kosa ireo fikambanan'i Jesosy Kristy ireo fikambanan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ireo azo lazaina fahavan'Andriamanitra io. Nefa maro misy amin'ny tsika hoe efa tara loatra ny ataon'ny FFKM, fa tsy nahavaolana ny FFKM izy no mpanao politika sasany, nefa izy ara tsy hita zay vahaolana asehony eo, dia io sika fa hoe mandany FFKM. Natohinana tohatra ny hoe tsy feteza zavatra ataony hoe anao teteza mihita visika izy hoe anao fampihavanana izy hoe ino. Natohinana ataony eo, tena hita kosa fa Andriamanitra no miasa amin'ny alalany eo, ka tsika nefa eto manda tsy miraharaha azo, fa alefaso ihany ny fifidianana, alefaso ihany ny zao ty, alefaso ny fampielezan-ke, fa alefaso ny zao. Dia ho hitatsika eo tokoa raha rehefa tsy handalo amin'Andriamanitra isika, raha
ao ataon'i Jesosy Kristy raha hoirahan'i Jesosy Kristy ny anjerin'Andriamanitra hamonjy ny firenentsika na omeny ny fanahy masina ho amin'ireo mpitondro ireo raha toa ka hoe tsy hifidy azy mihitsy tsika fa izingiziny ka tsy hijery an'Andriamanitra, tsy hijery azy zay efa manolontana na rehefa tena miseho mazava tsara eo dia izy no ho hitatsika aneo zay ataony eo fa eo amin'ny fiainantsika manontolo dia tsy misy afa-tsy izay ny fiarovana tanteraka eo an-teny Jesosy Kristy amin'ny fanekena azy tanteraka mba azahoany miaro antsika fa izany ihany ny fiarovana feno sy azo antoka tanteraka ho antsika ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.